Androany zahay dia namboatra brownie. Ie. Rehefa namboatra brownie moa raha izy dia zavatra tsy maintsy an'ilay poivre. Ie. Dia miaraka amin'ny beurre 150 grammes. Ie. Dia mbola misy koa farine 70 grammes. Dia tsy adino ny siramamy 150 grammes. Sucre blanc de préférence. Ie. Dia ny farany satria tsika tsy manana chocolat dia ataonay poudre cacao lehilahy ny telo na inefatra ny sotro dia araoady. Dia manaraka an'izay moa dia alaina ny bol sy ny toy dia araraka ny siramamy dia araraka ao koa ny dobera nefa tsika dia afangaro ilay izy afangaro amin'izay kintana. Rehefa vita araraka ny siramamy sy ny dobera dia alatsaka ny atody alefa kintana. Dia rehefa vita moa ny atody sy ny dobera sy ny siramamy dia alatsaka amin'izay lafarina. Alatsaka tsikelikely ilay izy araraka tsikelikely alefa tsika. Farany izao alefa kitsika ararao daholo. Alefa dia alatsaka. Dia atao tsara moa mba tsy fangaro ilay izy araraka tsara ohatran'izay. Rehefa vita moa izany izay rehetrarehetra izay dia tsika manisy beurre ny moule, asiana beurre ny moule tsika. Dia kintana manaraka ny chocolat tsikelikely sady mitohy anazy mariky fa 3-4 cuillère arakaraka izay tiavanao anazy fa ity chocolat sans sucre ny anay ity. Dia ny anay ataonay telo ny sotro. Alefa kintana. Ahoana ny fahitanao anazy kintana matsiro alefa ararao amin'izay ararao anaty plat. Efa vita beurre ny moule anay dia vita ny chocolat tena 3-4 ny tsara anazy alefa kintana. Vita brownie. Dia 150 chaleur tournante dans 5 minutes. Dia izy ny manao anazy anaty four? C'est maman. Ie, bien sûr. Vita ny brownie-nay ahoana ny fahitan'ny kintana anazy malemy? Ouais, malemy. Dia manasa ary tena mety tsara ilay izy Ianareo anie. Tsara ve kia? Tsara? Oui. Saotra ao an-trano ary nanaraka ny clin d'œil filana amin'ny manaraka indray. Hello.